dia tonga teto ambony tany ny tompo jesosy izay avy amin'ny Maria. Zao zavatra nitranga ny any avy tany antsinanana ny maga no taritiny kintana dia tonga laza tamin'ny Herôda hoe aiza le teraka ho mpanjakan'ny Jiosy fa nakitankitana avy any antsinanana izay. Rehefa nahafantatra marina sy nanadiady tamin'ny zanak'Israely zany Herôdy zany fa tena fotoana tokoa zao dia inona ny tranga tao sehondray teo ilay fanjakana anankiray. Inona ny natao? Norovana sy novonoina ny lahy rehetra latsaky ny rotaona. Mba aninona? Tsy hatateraka fa Satana tena mahafantatra fa izay programa io. Hitsangany ty lehilahy ty ary ty lehilahy ity no hatateraka ny asam-panavotana indray ny fanjakan'Andriamanitra. Dia nitony ny tantara. Tamin'ny 17 taona ny tompo nandalo ny lalana tamin'ny batisa tamin'ny lalan'ny zaona izy. Dia tonga amin'izay eo amin'ny fisedrana sy fisehoana tanteraka tamin'ilay fanjakana ilany ny tompo. Tonga matsy fotoana zay anehoany Jesosy Kristy tompo fa izy no ilay voaositra, izy no ilay nirana tanteraka ny zavatra rehetra eto amin'ity tany ity. Izy no ilay fahatanterahana rehetra tao amin'ny testamenta taloha. Ka tahaka nahatateraka ny natongavany no ahatateraka ny programa ny Genesis 3:5 iray manontolo izay tsinona fa ilay filazantsara ny fahasimban'ny fanjakan'Andriamanitra. Tonga ary ny fotoana hiatombohan'ny fanavotana tanteraka izany atao hoe fanjakan'Andriamanitra ratsy. Izao ny zavatra nitranga ao amin'ny Luka 4:4. Rehefa avy natao batisa ny tompo dia izao ny zavatra nitranga. Nifady hanina izy nandritry ny 70 andro sy 70 alina. Ary rehefa avy nifady hanina izy dia nalainy devoly fanahy. Luka 4:4. Tsy jerentsika fa tsy ilay andiny fadimy, manomboka eo ny andiny fadimy. Ary ny devoly nitondra azy niakatra. Dia naneho azy indray mpimaso ny fanjakana rehetra amin'izao tontolo izao. Dia hoy ny devoly taminy: omeko anao izao fanapahana rehetra izao mba mivonahiny, fa efa natolotra azy zany ka zay tiako no omeko azy. Koa iankohako eo anatrehako ianao dia ho anao avokoa izany rehetra izany. Fa Jesosy namaly asika anao taminy hoe voasoratra hoe Jehovah Andriamanitra ao no iankofanao ary Israely ihany no hontomponao. Hoy Satana efa natolotra azy zany. Natolotra azy zany taledena. Rehefa niala tamin'ny fanekena sy ny fanarahana dia ary ny fanekenan'Andriamanitra izy, tsy izy io izy io fa i Adama. Dia lasa teny an-tanan'ny Satana ilay fanjakana tao amin'ny Adama tao, ilay fanjakan'Andriamanitra io. Ka lasa izy no nizara sy nitantana ary nitondra ny fahefana teto amin'izao fiainana izao ka ambara ny ten'Andriamanitra fa izy no ilay atao hoe andriana izao tontolo izao. Ary marina fa teny an-tanany tokoa zany fahefana zany satria izay tiany novahana novahany ary izay tiany fatorana fatorana. Ary laza izy fa hoe omeko an'izay tiako omena azy, ho atolotra an'izay tiako omena azy. Ny tompo nefa mahalala ny zavatra rehetra satria izay mahatonga azy niteny ka nataony hoe za miditra eto tany mba hanao ny sitrapony raiko. Inona ny sitrapon'Andriamanitra? Ny sitrapon'Andriamanitra dia ny hanavotana indray ity fanjakan'Andriamanitra. Ny porofony zany ny vavaka nampianarin'ny tompo. Matthieu 3:1. Miteny izy hoe rainay izay any an-danitra ho amasinany ny anaranao. Filazany zany fa ny fanjakan'Andriamanitra, ny Andriamanitra dia any an-danitra any ary hitoetra sy hahatanteraka ny lamina rehetra eto ambony tany amin'ny fandrindrana maro samihafa. Rainay izy any an-danitra ho amasinany ny anaranao dia eo amin'ny 10:10 amin'ny Matthieu 3:1. Ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Ny atao anie sitraponao ety tahaka ny any an-danitra dia tsy nakory fa tahaka ilay Genesis 3:1-7 hoe tsy manapaka novinao amin'ny olona ny fanahy fa nohony amin'ny faniavany dia hanofo izy. Dia teto ny tompo mamerina zany indray hoe io fanjakan'Andriamanitra io dia ho tafaverina amin'ny laoniny, ho tafaverina amin'ny endriny itiavana azy, ho tafaverina amin'ilay programan'Andriamanitra. Fa inona ilay programa fanjakan'Andriamanitra hoe mila ho tafaverina tao amin'ny lelona zany fa hoe hitan'Andriamanitra fa tsara indrindra izay nataony. Zay mahatonga ny tompo teny hoe ho tonga anie ny fanjakana zany hoe ho tafaverina aminao indray ilay fanjakana, hiverina eo an-tananao indray ilay fanjakanao Andriamanitra. Izay ity vavaka nampianarin'ny tompo ity. Zany hoe ny lalana izay izorany vavaka nataon'ny tompo zany dia manatanteraka antsipiriany izay lazainy Genesis 3:5-10. Ny amerina amin'ny laoniny ilay fanjakan'Andriamanitra, ny ampitoetra amin'ny rindran-damina rehetra izay noheverin'Andriamanitra tapamoronana ka hatanteraka indray ilay hoe Andriamanitra no manapaka sy mitantana ity tany ity amin'ny programan'asa izay rehetra noheveriny. Nitony tantara. Rehefa nitony tantara dia niasa ny fanjakan'ny Satana. Rehefa niasa mafy ny fanjakan'ny Satana
marobe zavatra nitranga teo amin'izany tany zany. Be dehibe ny asa rehetra nataon'ny tompo izay nolavo ny olo ny fiangonana tamin'izany fotoan'izany. Zany na tonga nidisadisan'i Jesosy ireo mpanorandalàna ireo. La Jesosy tena horavana ao ny fampianarana iray manontolo etsetretsetra. Tao anaty lalan'izay zorana zany no nifanenana tamin'ireny asa ndemony maro samihafa reny. Fa nandevola raha dia nilaza fa ito ilay nandrasana. Raha nandeha teny Gadarena izy dia nilaza ilay demonika anteny taminy manao hoe andripaka ny miloha fotoana sady fa ianao Jesosy Kristy Tompo zanak'Andriamanitra velona. Nafantatra daholo ary nilazan'izany daholo ny zavatra rehetra. Eny fa na dia niteny an-danitra raha dia nihiratra ny anjely tamin'ny fahaterahany ka nilaza hoe izy olona teraka ho mpanjakan'ny Jiosy. Sy ny sisa sy ny sisa. Dia nilazan'izany ny zavatra rehetra. Ny tompo ihany koa dia nahatantety satria tsy nanaiky ny akohoka teo amin'ny Satana dia nitoy ny lalan'ny tompo. Rehefa nitoy ny lalan'ny tompo napahafantatra ny amin'Andriamanitra izy, nilazana amin'Andriamanitra izy, nitory amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy, napahafantatra hoe ny fanjakana dia ho amin'ny raiko ary ny raiko no mitantana azy. Ary za laza mazava Jesosy fa tsisy afaka manatona andray raha tsy avy amin'ny ananako. Fa izy no mpanalalana tokana ho ny ten'Andriamanitra. Dia mampiavana ny olona amin'Andriamanitra ary ny olona samy olona. Tonga teto ambony tany ny tompo anatanteraka izany asa sy izany ministera lehibe izay nomen'Andriamanitra azy zany. Tonga haneho hitamaso izany fahatanterahany zany. Rehefa niroso ny tantara, tonga tao anatina disadisa maro samihafa ny fiarahamonin'i Jesosy. Tonga ny tompo nanitsy ny fampianarana rehetra izay nataon'ny fariseus sy ny mpanorandalàna. Dia tonga teo amin'ny fotoana idirany ao amin'ilay ministera lehibe dia tsy inona fa niazo fijaliana. Niazo fijaliana dia tsy inona fa ny ten'Andriamanitra nilaza azy io. Ten'Andriamanitra nilaza ka nataony hoe izy dia tsy maintsy hitondra ny fahotan'ny olony. Raha ny tena marina zany, niazo fijalian'i Kristy ilay niantona teo Kalvaria dia tena natokana manontolo ho an'ny zanak'Israely. Satria iny ny filazana sy fanambarana fa izy dia hitondra ny fahotan'ny olony. Ny zanak'Israely ny olon'ny tompo dia ho azy ireo izy io. Tsy inona akory fa ny fahotana tamin'ny tsy fahaizan'izy ireo natanteraka amin'ny fomban'Andriamanitra ny lalàn'i Mosesy. Ny fahotana tamin'ny tsy natanterahany izy ireo izay iraka nampanaovina azy tahaka ny fanahitra rehetrarehetra samihafa, na ny fanahitra noho ny ota zany na fanahitra tamin'inona zany dia natanterahany izy ireo tamin'ny habeny fananany fa tsy natanterahany izy ireo tamin'ny sitrapon'Andriamanitra sy ny sainana ampitoerin'i Mosesy. Zany rehetrarehetra zany no tsy maintsy nidiran'ny tompo teo amin'ny hazo fijaliana. Hitondra ny fahotan'ny olona anatanterahana amin'ny fomba manetriketrika ilay atao hoe fanavotana ny fanjakan'Andriamanitra. Ary io fanjakan'Andriamanitra io rehefa nandeha ny lalana nizoran'ny tompo sy nanambaran'ny tompo an'izany, rehefa nitsaraina teo anatrihan'ny mpilanto Jesosy dia tadidio fa azadino fa ny mpitondra fivavahana tamin'ny fotoan'andro no namboso ny olona ka laza tamin'ny olona hoe omboy amin'ny hazo fijaliana. Tsy io fa ny fanjakan'ny Satana indray. Te hanimba, te handrava, te hanakorotana indray ny lamin'ny programan'Andriamanitra. Io fanjakan'ny Satana indray no nitsangana ka hoe omboy amin'ny hazo fijaliana. Marina tokoa fa maty ny tompo. Ary rehefa maty ny tompo dia izao no lazany ny soratra masina azy. Ny Korintiana voalohany no milaza sy manamarina zavatra maro teo. Korintiana voalohany ny toko 2. Anefa tongontsika amin'ny andininy fahenina. Anefa laza famantarana amin'ny efa matanjaka izahay fa tsy ny fahendreny izao tontolo izao, ny any amin'ny mpanapaka izao tontolo izao izay olona mihanevina. Fa milaza ny fahendren'Andriamanitra izahay ka naneho zava-miafina dia fahendrena izay nafenina sady voatendrin'Andriamanitra ho vonahintsika talohany nanaovana izao tontolo izao. Ary tsy nisy nalala izany ny mpanapaka izao tontolo izao fa raha nalala izy dia tsy nombony tamin'ny hazo fijaliana ny tompony voninahitra. Amen. Fantatsika mazava zany raha lasaina baro fa zava-miafina tao amin'Andriamanitra irery ihany ity atao hoe fiantonana tamin'ny hazo fijaliana ity. Ny tompon'Andriamanitra irery ihany no nanomana ny zava-miafina io. Eny fa na dia Satana tao amin'ny fahefana sy ny hery izay nanana teto ambonin'ny tany azy dia tsy nalala ny zava-miafina ny hazo fijaliana. Izany mahatonga ny apôstôly Paoly manambara manao hoe za tsy manana zavatra hafa resahana aminareo afa-tsy Kristy izay voaombo teo amin'ny hazo fijaliana. Zava-miafina tanteraka no naterin'izy io. Inona ny zavatra miafina na hoe nafenina io hazo fijaliana io? Ny zavatra nafenina io hazo fijaliana io izay tsy tao anatin'ny programan'asan'ny Satana mihitsy dia tsy inona akory fa ny fitsanganan'ny tompo tamaty.
natsangan'andriamanitra ny tompo tamin'ny andro fahatelo. Zao mantsy ny tena fipetra ny fitsanganana amin'ny maty eo. Raha ny tena marina, raha nanaiky reto zanak'Israely reto fa natsangana tamin'ny maty tokoa ny tompo, dia avy hatrany dia nipetraka teo amin'ny seza fiandrianany Kristy Jesosy, ary nitohy tao amin'ny zanak'Israely ny programa n'asany sitrapony ny lalan'ny tenin'Andriamanitra. Ilay fahatanterahany Genesis 3:7-5. Kanefa nolavondreo izy io. Zao zavatra nitranga. Rehefa nanatona ampisorona be ny kapitena zay niandro ny fasana, ny tantara hoe nahita anjelanjelatra izahay dia nanapidiny vato nanatona ny fasana izy dia teny nivoaka tao ilay lehilahy naterinareo sy nalevonareo tao. Dia zao no nolazain'ny mpadoran-dalàna hoe zao tandremo mbola niasa indray Satana teo tamin'ny alalan'ny mpisorona be. La zao hoe nangalary ny mpianany fatiny rasondritory izahay, ary zay ampangina sy anao zay ampanginan'ny Heroda raha toka mitabatabany aminareo izy. Tsinona fa stratégie nataon'ny Satana indray zany tamin'ny alalan'ireto mpisorona be ireto mba tsy hatanteraka ny anekeny ny zanak'Israely fa ity Jesosy natsangana tamin'ny maty iny ilay Mesia nandrasana tao amin'ny testamenta taloha ray manontolo. Asan'ny Satana indray zay. Ary raha fa natsangana tamin'ny maty ny tompo izay tsy azo afenina, dia niseho tamin'ny mpianana izy. Niseho tamin'ny mpianana izy ka nilaza tamin'ny mpianana hoe fiadanana ho anareo, fiadanana no omeko anareo. Niteny mafy ny mpianana izy tamin'izay fotoana izay hoe aza mba isan'izay tsy mino aza manamafy ny fonareo. Fa nahoana nareo tsy mino ny tenin'ny vehivavy zay nampilazaina anareo? Fa nareo tsy mino fa efa natsangana tamin'ny maty nisy mo trangan-javatra niseho tamin'ilay roalahy nandeha tany Amos, tamin'ilay nandeha tany Antsaha, tamin'ny vehivavy niseho daholo zany rehetra fa saingy mbola niamafy ny fon'reto apôstôly reto. Dia zay nilazain'ny asan'ny apôstôly toko fahatelo hoe 7 andro Jesosy no nivezivezy nanoloana azy teo. Dia nilazany amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Inona moa zay filazanany amin'ny fanjakan'Andriamanitra zay? Izao no namaranany tompo azy sy nilazan'ny tompo azy ary namatrarany tompo izany afatra zany. Matthieu 7:20. Hoy Jesosy, ary Jesosy nanatona dia niteny tamika nanao hoe efa nomenay ny fahefana rehetra any an-danitra sy etỳ an-tany. Efa nomenay ny fahefana rehetra any an-danitra sy etỳ an-tany. Hozy izy ny Marka 16, Marka 5:20, manomboka amin'ny 5:5. Ary hoy izy taminy, mandehanany amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Izay mino sy atao batisa no vonjena, fa izay tsy mety mino dia hoelohina. Zany rehetra zany no niteny teo daholo. Hozy izy ny Luka 24:46-47. Ary hoy izy taminy, izany no voasoratra fa Kristy hiaritra ka hitsangana amin'ny maty amin'ny andro fahatelo, ary mba hotoriana amin'ny anarany ny fibeabana sy famelan-keloka amin'ny firenena rehetra manomboka eto Jerosalema. Hozy izy ny Jaona 2:1-3:30. Fa voasoratra zao mba hinonareo fa Jesosy no Kristy zanak'Andriamanitra ary mba hananareo fiainana amin'ny anarany raha mino ianareo. Zany ten'Andriamanitra zany dia tsy nakory fa ireo toko farany ao anatin'ny Baiboly nilazana sy nanambarana ny amin'ny Kristy Jesosy. Inona ny fotony? Ilay lazaina tao amin'ny Matthieu ihany angely hoe ny fahefana any an-danitra efa nomena no nilazaina tao amin'ny Luka hoe avy amin'ny anarany nitoriana ny fibebana sy famelan-keloka. Ilay lazaina tao amin'ny Marka hoe amin'ny anarany nitoriana ny izay misy atao batisa no vonjena, zay tsy mino dia hoelohany no nilazaina hoe voasoratra zao mba hinonareo sy hananareo fiainana aminy. Tsy ino iny fa hoe le fahefana rehetra any an-danitra sy etỳ an-tany ao amin'ny Kristy Jesosy.